mbola hivavaka asika tompo. Misaotra anao zahay Andriamanitra ray be fahasoavanao. Misaotra anao zahay ry tompo Andriamanitra sy toha zay ray mandrakizay eo. Misaotra anao zahay ry ray be fahasoavana zay loharan'ny famonjena rehetra, loharan'ny fahasarana rehetra eo. No ity andro ity zay ankalazan'ny fiangonana indrindra gn'asanao, ny famonjena mahagaga, ny famonjena mahatalanjona, ny famonjena zay andraisanay aina sy fahavelomana andavanandro koa. Ndreto zahay tafangona eto mba handray teny avy aminao, mba handray vaovao tsara avy aminao, dia mangataky zahay mba ho renesina tsara zany teninao zany. Ta io ny fiangonana zay tafavory eto. Maro koa ny fiangonana zay mivory amin'ny toerana samby hafa maneran-tany. Fanahy ray ihany no mitondra azy. Fanahy ray ihany no mampiteny ny olona rehetra zay ampiteneninao anatin'izany. Ta io ny fiangonana mba handre tsara ny teninao. Arovo koa ny tsirairay avy zay tonga eto tompo. Raiso tanana ny hetahetany, raiso tanana ny faneriany, raiso tanana koa ny zavatra manahirana azy na inona na inona. Sy misy olona manatona anao ka miala maina tompo. Fa ny zavatra manahirana indrindra dia ny sy fanatonana anao. Fa sy misy olona nanatona anao ka fa tiatoka ray lavaka ny nangonina. Fa ny sy fanatonana anao aza no mahatonga an'izany koa. Koa mangataky zahay mba ho tariny fanahinao masina mpanazava zahay. Mba ho re sara ny teninao. Ho re ny vaovao sara momba ny famonjena. Ho re ny vaovao sara momba ny fanavotana. Indrindra moa fa ny vaovao momba ny fahaterahan'ny zanakao Jesosy Kristy ho mpamonjy anay. Misaotra anao zay no ny teny zay fa nivinaky taminay teo. Misaotra anao koa zahay ny amin'ny teny zay mbola hovakina zao ka ho renesinay. Da io ny fitoriana ny teny, da io ny fanolorana ny sakramenta, da io koa ny fihaonanay ato amin'ity toerana ity, ny fifankahitana amin'ny mpifaliana, mba hampitombo ny fifalianay ianao sy ny fifankatiavanay koa. Raha ho renesina ary ny teninao zao dia mangataka ny fanahinao masina zahay mba hitaridalana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra zay anjarasika amin'izao tompo, amin'izao andro Noely voalohany zao, dia raha sika mahita zany. Akoatrin'ireo zay efa nivinaky tamintsika teo, dia ao amin'ny filazantsarany Jesosy Kristy. Filazantsarany Jesosy Kristy araka ny Lioka. Lioka toko faharoa, andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faefatra amby folo. Lioka toko faharoa, andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faefatra amby folo. Rehefa raha mahita izany, dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany andro zany dia nisy didina vahoaka Augusto Kaisara, ampanoratra ny anaran'ny vahoaka rehetra amin'ny fanjakana. Izany no fanoratana voalohany, natao fonon-kirenio nanapaka tany Siria. Dia samy nakany amin'ny tanànany avy izy rehetra mba ho soratana. Ary Josefa koa niakatra avy tany Galilia, avy tao an-tanàna Nazareta, ankany Jodia, ho an-tanànan'i Davida, zay atao hoe Betlehema, satria avy tamin'ny taranaky Davida sy ny mpianakaviny. Mba ho soratana izy sy Maria fofombady zay fa bevoka. Ary raha nitoetra teo izy, dia tonga ny andro havelomany. Ary niteraka ny lay matoany izy, dia nodidiny lambanjaza, ka nampandreny teo amin'ny fihinanam-bilina, fa sy nisy nitoerany tao an-tranombahiny. Ary nisy mpianadrongo tamin'izany tany zany, nitoetra tany an-tsaha, nitandrina ny orony tamin'ny alina. Ary nisy anjelin'ny tompo nisangana teo anilany. Ary ny voninahitry ny tompo nanelatrelatra manodidina azy ka raiky tahatra indrindra izy. Ary hoy ny anjely taminy, aza matahotra fa io no laza teny soa mahafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe zay ho an'ny olona rehetra. Fa mpamonjy niteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo. Ary zao no famantarana ho anareo. Ianareo ahita zazakely voadidina lambanjaza sady mandry ao ny fihinanam-bilina.
Nisy anjely marobe avy tany an-danitra niseho tampoka niaraka tamin'ilay anjely teo ka nderan'Andriamanitra nanao hoe voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ho ety ambony tany amin'ny olona ankasitrahany. Ry ray masonao, manamasina anay amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala ao amin'ny tompo ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raisika sy Jesosy Kristy tompo. Zava-dehibe amintsika olombelona sy ny fisehony zavatra ivelany ihany fa ny atson zavatra koa. Isika olombelona dia mametra-panontaniana mandrakariva momba ny atson zavatra rehetra moa. Raha manamarika isika dia sy ny olon-dehibe ihany no ahitana an'izany fa hatramin'ny zaza madinika kely rehefa manomboka mahay miteny izy. Eto amintsika moa dia hita ihany zany amin'ny fanaovana pourquoi sy mijanona misy mandra-paharivany andro. Inona ny toy izao, inona ny toy izao, inona ny toy izao, kanefa sy afa-po amin'izany ny ankizy fa manontany hoe fa inona ny antony? Koa satria moa aty amin'ny tany izay nabe azy izy dia ny pourquoi sy ny farany no misy amin'izany. Zany dia midika fa isika dia sy mba afa-po amin'ny zavatra miseho ivelany fa manontany mandrakariva ny antony zavatra rehetra isika. Isan'ny fanontaniana apetraky ny olona ity. Moa misy antony ny fiainansika eto an-tany. Izany no antony andrenesasika fanontaniana lalipaka ao amin'ny fotom-pianarana kely manao hoe inona moa no antony naharian'Andriamanitra ny olona? No ny fitarian'ny fanahy masina ny olona mino. Ny finoana dia mahatonga azy hamaly hoe noharian'Andriamanitra ny olona mba ho zanany manoa azy. Noho izany no andrenesasika ao amin'ny tantaram-piandohana ao. Azonao vakina ny Genesis 3 momba an'izany. Fa fanaon'Andriamanitra ny mamangy ny olona maray sy hariva. Vangiany satria zanany, nohariany ho zanany, iresahany matetika, itenenany, anambarany ny ao am-pony, ansoiny matetika toy ny fianso ny mpiandry ny ondriny tsirairay ao amin'ny andian'ondriny. Fa tamin'ny andro anankiray zany, araka zany fanaon'Andriamanitra izany dia re ao amin'ny Genesis 3 fa tonga ny sangasangana sy namangy ny olona tao amin'ny saha Andriamanitra. Tao amin'ny saha moa ny nametrahany ny olona hiasa sy hitandrona ny tany zany. Ka dia nianso andra-lehilahy Andriamanitra nanao hoe aiza moa anao? Fa ara-lehilahy namaly hoe nandre anao tao amin'ny saha dia natahotra satria nitanjaka ka dia niery. Fa araka izany dia heverina tokoa fa tokony hisy nitahotra zay tao hoe sara. Tsy tena mitovy torosy ny tahotra rehetra. Dia mba misy ny tahotra tao hoe sara zany. Dia ny tahotry ny zanaka manoa. Ny tahotry ny zanaka manoa dia mampanatona, mampanakaiky ny ray malalany. Fa ao amin'ny Genesis 3 kosa dia azo lazaina hoe misy tahotra rasy lazainao. Rasy satria tahotry ny fahavalo, tahotra mampandositra, toy ny aizina misoka rehefa tonga ny mazava. Mba azo andramana moa zany amin'ny trano maizimaizina dia rehetra ny zironao fa mandositra tao ny aizina ka tonga ny mazava amin'izay. Tsy hafa fa izany no fahaverezana zany, zany fiarahana amin'ny aizina
mandositra ny mazava zany. Zany ny fahaverezana zany. Toe-piainan'izay very zany. Fahaverezana ara-panahy moa. Fa eto amin'ity teny zay anjara sika ity dia rehefa tonga namangy ny olona koa Andriamanitra. Mpiandry-ondry zay zatra misahirana mitady zay very mandrapahitany azy no novangiany teny ansahany Betlehema. Reto mpiandry-ondry reto na de tô sy de ahoan'olona loatra azy manana toe-panahy mahafinaritra izy reo, manana toe-panahy sara izy reo, zatra mitady ny very izy reo. Sy mba fanao ny mpiandry-ondry misy manao hoe avelao any, misy anankiray, misy anankiroa, avelao any. Sy fanaony zany. Zay ny mpiandry-ondry. Asika mety fa manana vola madinidiniky maro, vola mena 1 centime de ataosika hoe avelao any. Sy raha mihiny koa ny raha ho azon'igny moa. Fa sy mba izay gnany mpiandry-ondry. Na gny mararirary indrindra amin'ny ondrin'io aza dia sy mba tenenany an'izany hoe avelao any zany. Ka ireto mpiandry-ondry reto zany am'izay toe-panahy hoe mitady ny very mandrapahitany azy zay, reto no novangin'Andriamanitra tamin'ray alina. Sy Andriamanitra tena nenefa no tena namangy fa nihirany. Rehefa Andriamanitra maniraka ny hirany dia izy eny tena mamangy zany fa sy ny hafa zay hirany. Ny hirany dia ny anjeliny zay nisangana teo anilan'ny mpiandry-ondry. Sy zakan'izay reny fizerin'olombelona zany. Sisy mahazaka mizery anjely zany. Na haraiky tahotra indrindra nizery azy. Rehefa mahita ny fahasarana misy am'izao tontolo zao sika dia manao za dia mba te ahita an'izany anjely zany. Aza mba maniry an'izany. Fa sy zaka zerena zany tompo. Sy zaka zereny fizerin'olombelona. Zany ka tena mahatonga hovitrovitra ao anaty. Fa hoy ilay anjely tamin'ny mpiandry-ondry. Aza matahotra. Fatany fa matahotra ny. Aza matahotra fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo aho. Dia fifaliana lehibe zay ho an'ny olona rehetra. Fa mpamonjy niteraka ho anareo an'io an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo. Sy vitan'izay aza fa nambarany koa hoe misy famantarana homena anareo. Satria sika moako dia sy zatra loatra ny hoe zavatra zay mety sy hita maso na mety sy azo sapaitagna dia mamindra fo amin'sika Andriamanitra. Misy famantarana ho anareo ho izy. Anareo hahita zazakely mena vava mandry amin'ny fihinanam-bilona eny amin'ny toerana zay famahanana ny omby, famahanana ahitra ny omby zany, eo ny kidoro. Ka dia voadidina lamban-jaza zany mandry amin'ny fihinanam-bilona. Zay no hitanareo. Zay zany no vaovao tsara. Ina moa ny mahavaovao tsara an'izany. Vaovao tsara zany ho an'izay zatra mitady ny very. Fa ho an'izay sy zatra mitady ny very, dia sy tsara ane zany. Sy hita zay mahasara an'izany. Fa reto mpiandry-ondry reto efa zatra mitady ny very. Ary rehefa zatra mitady ny very dia mipetraka amin'ny toeran'izay very ny olona. Ka manao hoe raha mba izaho moa ny very dia mba ahoana. Raha mba izaho ny very ka rian'Andriamanitra dia mba ahoana. Zay ny zava-dehibe zay. Ka dia vaovao tsara ho an'izay mahasiaro fa mangovitra, matahotra satria very. Ao anatin'ny aizipito ny ota, ao anatin'ny fanoherana ny sitrapon'Andriamanitra. Ka raha misy milaza hoe misy vaovao tsara dia mihaino ane, mihaino tsara. Ary sika io, sika rehetra dia samy liam-baovao aby. Sy misy olona sy liam-baovao zany. Io ny vety ny resaky sika isaky ny fakahita. Ino ny vaovao?
inona ny vaovao, inona ny vaovao, ny vaovao tiana hambara am'izany eny dia ny vaovao sara ny tiana hore aloha. Kanefa moa raha misy vaovao manahirana ka atao hoana moa, fa dia mpanontany an'izay sika rehetra, inona ny vaovao. Ny vaovao androany tompoko, ny vaovao ny filazantsara, ny filazantsara ny Noely dia sotra. Misy teny soa mahafaly, fifaliana lehibe zay ho an'ny olona rehetra, fa mpamonjy ny teraka ho anareo an'io an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo. Mila fanahy mpanoavana am'izay. Na dia tenenina za zany teny zany kanefa sy mino ny olona, indrindra ny mpiandry ondry, dia inona moa ny hafarany zavatra. Ny mpiandry ondry zany no tarihin'ny fanahy ka dia nanaiky ny mpiandry ondry, nankatoa ny mpiandry ondry hoe zany tokoa. Sy mba nisy ady hevitra resika teo, tokony ho nisy any angamba ny ady hevitra fa sy nisy zany ady hevitra zany. Raha nisy zany dia nambarany soratra masina ka nataony hoe zany ve dia mba marina, zany ve dia mba misy tokoa, zany ve dia tena marina tokoa sa angano ihany zany. Sy nisy zany tompoko. Zany hoe notarihin'ny fanahin'Andriamanitra ny mpiandry ondry ka sy ny salasala nandeha natoky zay nolazainy anjely. Io koa ny zava-dehibe am'izao andro Noely zao, ary andavanandro moa fa sy hoe am'izao andro Noely zao ihany. Rehefa misy tenin'Andriamanitra lazaina dia zao, sy misalasala sika, manaiky sika tahaka ny tenim-pandovana. Ny tenim-pandovana moa dia misy amitsika mandrakakehitriny zay apetraka eny amin'ny notera mazany. Raha misy olona zay te hampandova zavatra olona anankiray dia mametraka taratasy ataosika hoe didy miafina ny filazasika azy, dia apetraka hoe raranina dia omena trano toy izao, raranina dia omena tanimbary toy izao, raranina dia omena fananana toy izao, sarobidy na tonontonona sy sarobidy, omena an'izany izy. Rehefa tonga ny fotoanandro dia ny tompon'andraikitra ny mamaky azy dia anatrihan'ny olona zay voalaza anarana. Anjaran'ny olona zay voalaza anarana ka tompony zany teny fikasana zany, zany teny fantovana zany, ny manaiky hoe marina tokoa fa anjarako zany, marina tokoa fa anay zany. Ny mpiandry ondry dia nino fa vaovao mahafaly ho azy zany. Ahoana sika vaovao mahafaly ho asika ve zany tompoko? Fa voalaza fa vaovao mahafaly ho an'ny olona rehetra zany, ho an'ny olona rehetra, fa sy misy olona sy nomena an'izany vaovao mahafaly zany. Zay no zava-dehibe, manaiky zany vaovao mahafaly zany, mino an'izany vaovao mahafaly zany, mandray zay lazany zany vaovao mahafaly zany. Zay no mahazava-dehibe ny tenim-pandovana. Parole d'héritage moa ny filazan'olo azy. Ny teny fandovanana dia natao ho hekena, natao hinona zany. Zao no anjara lovan'izay mino. Raha mino ny olona dia mandray zany izy to. Fifaliana lehibe ho asika ny fahaterahan'ny anankiray. Misy anankiray zay nateraka, misy anankiray zay teraka tany an-tranon'omby, misy anankiray zay nateraka tao anatin'ny fanetretena be. Jesosy no anarany zany. Jesosy zaza zany tompoko. Raiso izy, raiso ny teny fantovana ho atsika, raiso ny vaovao tsara ho atsika. Zay ny tena zava-dehibe. Aza mody maina tompoko, ento mody ty vaovao tsara momba ny fahaterahan'i Jesosy, zay famonjena lehibe ho asika rehetra ity. Andriamanitra neka dia misinjo asika tsirairay, misinjo asika na ny kely na ny lehibe. Sy mba misy ataony sinosinona io, sy mba misy ataony zavatra zay zava-pona isika tsirairay avy. Tena sarobidy amin'Andriamanitra. Eto mpamaranana, eto mpandrenesana an'izany vaovao mahafaly zany dia nambara fa misy anjely marobe avy any an-danitra niseho tamin'ilay anjely teo
ka nideran'Andriamanitra. Ino moa ny mahatonga ny anjely nideran'Andriamanitra? Raha ny fanao sika olombelo dia zao, midera olona rehefa amin'ny tombosoako ny zavatra nataon'ny olona anankiray. Raha ohatra ka hoe ho an'ny tombosoany hafa zany, dia sy midera azy aho, sy midera azy aho. Ka tombosoan'ny anjely manao ahoana moa no hideran'Andriamanitra? Ny anjely dia nideran'Andriamanitra, kanefa sy izy nandray na inona zay atao hoe tombosoa am'izany raha filaza zany, fa ho asika zany, ho asika taranak'olombelona zany, kanefa ny anjely no nideran'Andriamanitra. Dia tahaka an'izany koa ny fiangonana. Ny fiangonana koa dia mila mideran'Andriamanitra, sy noho ny amin'ny tenany, fa noho ny amin'ny hafa, noho ny amin'ny simino, noho ny amin'izao tontolo izao ivelan'ny fiangonana. Kanefa ho manin'Andriamanitra ny zava-dehibe ho azy dia midera ny fiangonana. Sanatriany ka misy fiangonana manao hoe mba inona amin'izany moa mba tombony ho an'ny fiangonana? Kay moa tsy ho an'ny fiangonana zany fa ho an'ny simino. Inona ny hideranan'Andriamanitra amin'izany? Sy izy zany tompoko, sy mba fanahiny kristiana zany, sy mba fanahiny fiangonana zany. Ny fiangonana dia misaotra an'Andriamanitra, mideran'Andriamanitra, sy noho ny soa ho an'ny tenany fa noho ny soa ho an'ny hafa. Zay zany tena toe-panahin'ny fiangonana. Zay toe-panahin'ny fiangonana zay dia misy milaza azy hoe ino moa ny hantikako azy ty? Contagieux zay fanahy-piderana zay. Rehefa misy fiderana an'Andriamanitra amin'ny fiangonana, dia contagieux zay fiderana an'Andriamanitra zay, tahaka gn'arety mifindra. Malaky mahazo ny olona zay fiderana an'Andriamanitra zay. Zay zava-dehibe. Ny fifaliana koa tahaka an'izay. Ny fifaliana koa dia zavatra contagieux. Tahaka an'izay areto zany, dia nisy anjely marobe nidina avy any an-danitra nitondra ny fiderana tamin'sika eteto. Asika eto Orléans koa dia nisy nitondrana an'izany. Fiangonana samy hafa koa dia nisy nitondrana an'izany. Sy misy hafa. Entiny anjely avy any an-danitra ny fiderana. Ny fiderana zany dia sy zavatra ao anatin'ny fotsika, fa zavatra zay entina avy any an-danitra. Fiainan-danitra ny fiderana an'Andriamanitra io, mila ananasika fa tena mahavelona. Mahavelona ny fiderana an'Andriamanitra noho ny soa ho an'ny hafa. Tena mahavelona zany. Raisy tompoko, raisy tompoko. Raha atao hoe aretina zany fiderana an'Andriamanitra zany dia manatona ny olona zay tratran'izany mba ho voan'izany aretina izany isika. Satria tena contagiosité sara zany. Sara raha misy fiderana an'Andriamanitra ao am-posika. Sara raha faly isika noho ny fahasarana zay azony hafa. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisanaka ary fanahy masina, zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrak'izay. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana. Avy amin'Andriamanitra raisika, sy Jesosy Kristy Tompo. Amen.